Ny farana nidingana faharoa tamin'ilay tetikasa BPPA na fandaran'asa ifarombonana ho fanatsarana ny toeram-ponenana anaty zarizary. Manoloana ity tetikasa ity indrindra dia nisy ny atrikasa nifandraiky tamin'izany izay natao tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. 7 isanjato ny tanàna eto Andrenivohitra dia tsy zarizary avokoa ary 17 isanjato ihany no manaraka drafitra no ny fahatsapana ny faharefon'ny tanàna indrindra no nametrahana ny tetikasa PPAB na fandaran'asa ifarimbonana ho fanatsarana ny toeram-ponenana anaty zarizary. Ny farana ankehitriny nidingana faharoa ka nisy ny atrikasa mifandraika amin'izany no tondrosaina tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Tao anatin'izay vokatra izay moa zany nisy vokatra anankidimy no tena zava-dehibe natolotra androany dia tafiditra ao anatin'izy ilay hoe fijerena zava-misy natao hoe analyse situationnel tsara marina ao anatin'izay fa 7 isanjato ny tanàn'Antananarivo dia tafiditra ao anatin'ilay bidonville avokoa ao anatin'ilay izy ary tsy mahagaga satria 17 isanjato monja ny tanàn'Antananarivo no mba tafiditra ao anatin'ny hoe zone planifiée zany nataontsika hoe manaraka ny drafitra fanajariana fa ny ankoatran'izay zany dia ataontsika hoe toeram-ponenana tsy zarizary sy mirafidrafitra fotsiny ny toeram-ponenana rehetra ao anatin'ilay izy. Misy anankidimy no ataonay hoe élément tokony ahafahana mijery bidonville ve ny tanàna iray satsia dia ao anatin'ilay izy resaka logement no zany trano fonenana mihitsy hoe manahoana izy io mety afaka miaritra ny ataontsika hoe tondratrano ve ohatra zany hoe ny ilay fitaovana ampiasaina zany. Faharoa ny angezan'ilay trano, ny fahatelo ny resaka fisitrahana rano fisotro madio, ny fahaefatra ny resaka fidiovana ary farany ny resaka momba ny fananantany hoe mazava hoe fananantany sa olona misy ny atao hoe sécurité d'occupation foncière eo aminy. Efa nisy moa ny hetsika no tondrosain'ny fanjakana hoentina manatsara ny fiainan'ny olona amin'ireny bidonville ireny. Itsika eo anivon'ny fanjakana dia efa manao ezaka amin'ny fanatsarana izany toeram-piainan'ny olona amin'ireny bidonville ireny ao anatin'ny programme ao ministère zao ohatra dia efa ao anatin'ny pipanay zany programme d'investissement public anay efa misy laminasa maro amin'ny fanatsarana ireny lalankely, lalandrano, zavatra ohatra zany anivon'ny commune ireny. Ohatrany hoe Manakalo zao efa manao fanatsarana mihitsy ny lalana ao anatin'ireny toeram-ponenana tsy zarizary. Ao Moramanga zay efa nanao ny fanatsarana ny lakan-drano, zavatra kely ihany ny vita satria izay moa zany no takatra tetobolan'ny fanjakana fa dia izay no tsy maintsy izany ny amin'ny hoe ahoana mahalina tokoa moa zany tena tokony didy sy anaikitry ny fanjakana manoloana izany toeram-ponenana tsy zarizary satria ireny ihany dia endrika ny fahantrana, endrika ivelan'ny fahantrana misy eto amin'ny firenena. Hiditra amin'ny tapany fahatelo ny tetikasa ary tanjona ny ampianana amin'ny atsasany ny isan'ireo bidonville hatramin'ny taona 2022.